fa tsara ny vokatra ary tratra ny tanjona ny fanamavanana ny fahasahiranan'ireo tokantrano marefo teto Madagasikara tao anatin'ilay tetikasa ny fitondram-panjakana Aratonaina andiany voalohany raha ny tombana. Mahery ny ray faingo 420 tapitrisa ireo fianakaviana marefo nisitraka ity tetikasa ity izay anisany nampiakatra ny fari-piainan'ireo fianakaviana sahirana moa izany tetikasa izany raha ny fanadihadiana hoetiny Antonina Martina sy Braz Denilson. Tafiditra anatin'ny paikady fampihenana ny tany fantrana eto Madagasikara ny tetikasa ny fitondram-panjakana Aratonaina izay ny ministera ny mponina sy ny firaisan-kina vatsy ny banky iraisam-pirenena vola. Hatramin'ny taona 2024 nanomboan'ny tetikasa mandraka ankehitriny mahery ny iray faingo 90 tapitrisa ireo fianakaviana nisitraka ny tetikasa miompana amin'ny fiainany sosialy sy ny fiarovana ny tontolo iainana. Nanova fiainan'olona maro ny Aratonaina raha ny vokatra nampafantarin'androany tetsy amin'ny Carleton Nanosy. Mandidina ny 20% n'ireo mpisitraka no afaka nanangana orinasa kely nahafahany nampidibola ao an-tokantranony. Ny fanindran-dalana tamin'izany ny fiarovana ny tontolo iainana ka nahafahana namboly azo tamin'ny velaran-tany 5,703 hektara. Dia tena mahafa-po satria misy évaluation atao, évaluation zany évaluation scientifique précisé tsara zay dia hita tsara zany ny vokatra azo ny Madagasikara dia mahafa-po zay. Ny vokatra zany raha eo tokantrano eo dia tena hita maso. Dia ny vokatra nefa tsy eo amin'ny tokantrano ihany raha mandeha makao amina fokotany iray zao ianao ka misy ataontsika hoe 10 misitraka fa misy 30 hafa tsy misitraka dia le 30 hafa nefa misitraka ihany ataoko indirectement zany satria raha mivarotra rehetra tsy aiko zavatra izy ohatra dia any amin'ny hafa izy no mividy. Miditra amin'ny andiany faharoa ny tetikasa Aratonaina ankehitriny tsy miova ny tanjona dia ny fampihenana ny tany fantrana amin'ny alalan'ny fanomezana tosika Aratonaina ho an'ireo fianakaviana marefo raha ny fanazavana ny fiainany sosialy sy ny fijerenany maha-olona rahateo izay anisan'ny lahara-pamehan'ny fitondram-panjakana ankehitriny araka ny fanazavana. Eo zany amin'ny famatsiam-bola izay avy amin'ny banky iraisam-pirenena voalaza teo fa azadino ihany koa dia ny fitondram-panjakana manana ny atao hoe ressource propre interne amin'ny fanatanterahana ireny asa fiainana sosialy eto Madagasikara. Dikan'izay zany dia mijery mandrakariva ny fitondram-panjakana mba hanomezana ireny programan'asa fiainana sosialy ireny. Hitantsika amin'izao fotoana izao fa tena nomena tombony manokana zany ny fijerenan'ny maha-olona izay ary izay mifanaraka tsara amin'ilay teboka anankitelo izay ao anatin'ny politika mpanjakana zany dia ny hoe teboka voalohany hoe mijery maha-olona. Dia ny dikan'izay efa misy ny famatsiam-bola fa manatanteraka zany ny fidy moa miaraka any amin'ny ministera am-ponina raha ny tetikasa Aratonaina zany no resahana. Androany no natanterana ny fifanakalozana traikefa teo amin'ny Nosy Comore, ny Repoblika ny Congo sy Madagasikara mandidina ny vokatra azo amin'ny fiainany sosialy. Nisy ihany koa tety an-toerana ny fampiratian'ireo vokatra vitan'ireo fianakaviana marefo izay nisitraka ny tetikasa Aratonaina.